Alahady fa 9 ny volana Oktobra taona 2024 ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra nahatratra ny Alahady hitondrana ambavaka ny fikambanan'ny Masera fiaraha-miaina ambavaka MAMRE FTV-FJKM izao, izay mbola hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe Havaozy ny fanompoan'ny Fiangonana. Ny liturjia amin'ny endriny faharoa no iombonantsika eto. Andeha isika ry havako hideran'ny Tompo amin'ny alalan'ny salamo 7:100 ary koa ny hira 5:50 andininy voalohany sy ny 9 ho fiderahantsika n'Andriamanitra ary tsy hipetraka isika raha tsy ao aorian'ny vavaka. Andeha hiaraka hitsangana isika amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia. Vavaka isika midera sy mankalazanao izahay ry Tompo Andriamanitra eo, Andriamanitra be voninahitra ianao, Tompon'izao rehetra izao.
mendrika ho deraina tokoa ny anaranao, fa anao ny hery sy ny fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra. Misaotra anao indrindra izahay ry Tompo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anay ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ka voatay mandrakariva tokoa ny fiainanay noho izany. Misaotra anao izahay raha omenao ity fotoana ity, afaka miombona eto amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao, na izahay izay miaraka eto, na ireo mpanomponao marobe any amin'ny isa tokantrano ka miombona amin'izao fanompoana izao. Manoloana ny fahalehibiazanao sy ny fahamasinanao anefa Tompo, dia manaiky eto anatrehanao izahay, fa efa nanota taminao, tsy nahatoky izahay tamin'ny fitandremana ny didinao. Efa nanolotra ny momba ny tenanay ho amin'ny iota ho fiadiany tsy fahamarinana izahay, fa tsy mba nanolotra ny tenanay feno ho anao Andriamanitra, ho mpanompo ny fahamarinana, ahatanteraka ny fahamasinana. Ray noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, mba mamelanay ary diovy izahay ho afaka amin'ny fahalotonay rehetra. Dia misaotra indrindra ry Tompo satria mino ny teny fampanantenanao izahay, fa raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina ianao Andriamanitra, ka mamela ny elokay rehetra. Koa raisinay amin'ny finoana sy fifaliana ny famelan-keloka izay omenao ny mpanota mibebaka. Eo am-pelatananao ary Tompo no ametrahanay feno izao fanompoam-pivavahana izao, ho eo ambany ny fitarian'ny fanahinao masina, ka tonga anay rehetra hiavao amin'ny fanomponanao, ary izay rehetra ataonay eto, ataonay ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay no hivavahanay. Amen. Afaka mipetraka isika ry havako. Izao isika dia tonga sahady amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora no hanomboka izany, dia hitsangana isesy avy hatrany ny mitarika ny vavaka sy ny hamaky ny soratra masina. Mialoha izany rehetra izany anefa dia andeha ataontsika ny hira fahatelo ambin'ny folo sy roanjato, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Amen.
isika ankizy sy ny tanora rehetra. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka fanahy masino. Fa omenao izao fotoana izao andrenesanay ny teninao. Sokafy ny foa mampanahinay. Andray ny teninao. Ampio izay vonina hankatoa izay omenao anay anio. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no ivavahanay. Amen. Petraka isika. Miaraba antsika ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny Hebreo 12:12. Andininy voalohany. Hebreo 12:12 andininy voalohany. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Amen. Ny fiainantsika kristiana na isika zanak'Andriamanitra na isika mpianatry ny sekoly Alahady raika izy dia toy ny olona eo ambony kianja miatrika fifaninanana azakazaka. Amin'izany fifaninanana azakazaka zany misy loka na tanjona tsy maintsy hotratrarina na amboara omena izay mpandresy. Enoy ange ty tantara kely anankiray ty ikoto raika izy dia tena olona malaza amin'azakazaka. Tena malaza izy. Ary isaky miatrika fifaninanana amin'azakazaka ikoto dia mandresy foana izy ary izy hatrany no mibatany amboara. Indray mandeha niatrika fifaninanana ikoto. Tonga teo ambony kianja izy tena niorakoraka daholo ny mpijery rehetrarehetra satria ho azony koto indray zany ny amboara. Nefa ny zavantranga raika izy rehefa tena nandeha ny azakazaka to sahirany koto. Tsy afanamindra firy izy. Tsy ohatrany fanaony amin'ny fotoana ny fiazakazahana rehetra no nataony. Gagany mpijery fananinona ikoto fa inona ny mahazo anazy. De nandeha ihany ikoto na dia efa tena sahirana azy de lasa ihany izy. Rehefa nandeha izy tsy afaka nandeha firy de nioarany zay teo aorina, ny depasy anazy zay teo aorina dia resy ikoto. Tsy azony tsony ny amboara. De gagany olona hoe fananinona izy. Keraka izy tao anatin'ny kirarony ikoto nisy vatokely tao. Io vatokely tao anaty kiraro io tsy nesoriny fa nentiny foana ny azakazaka izy de niaraka nentiny foana le vatokely ary io no tsy nahazony ny amboara. De toy zany koa raika izy ny fiainantsika. Eo ambony kianja miazakazaka isika manana tanjona isika amin'izao azakazaka ataontsika mampianatry ny sekolady maha-kristiana mahazanak'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay na ny lanitra. Rehefa misy zavatra izay eo amin'ny fiainantsika misakana antsika tsy afaka hiazakazaka toy ny rehefa kamo isika hianatra sekoly Alahady na hianatra ny tenin'Andriamanitra, kamo isika hivavaka, miaina ny fiainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitondrantena maloto, miaina ny fiainana izao tontolo izao isika na misy mahita isika amin'izany na tsy misy mahita dia toy ny vatokely reny ao anatin'ny kirarontsika ao ireny, tsy afaka miazakazaka isika rehefa tsy esorintsika ireny vatokely reny, tsy ho azontsika ny amboara dia tsy ho tafiditra ny lanitra isika raha tsy manesotra ireny. Ka amin'izao amin'ity androandroany ity dia miteny amintsika rakizy amintsika rehetra indray ny tompo hoe esory ireny vatokely reny raha te hiditra ny lanitra isika. Esorina reny toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra reny fa manasarotra ny fandehanantsika ho any an-danitra ireny. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, ny fanahiny kosa ho antsika rehetra mba ho vonina sika hanaisotra zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen.
Tonga eo amin'ny fotoana izay amakina sy andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika. Ireto avy ny tenin'Andriamanitra izay horenesintsika. Malaki 7, 17 ka hatramin'ny 420. Filazantsara araka ny lioka 2, 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Ary ho faranana ao amin'ny epistilo any Romanina 7, 5 ka hatramin'ny 17. Mialohan'ny amakina ny soratra masina dia mbola angataka amin'ny fanahy masina isika, hivavaka isika. Mbola tsy mitsahatra misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitahinao isan'andro isan'ora amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay fa mbola manana anjara afaka mandre ny afatry ny teninao izay manakambara aminay. Dia arotsay aminay tsirairay avy ny fanahinao masina hiasa aty anatinay, na amin'ny mpamaky ny teny, na amin'ny mpanomponao izay tory ny teninao, ary indrindra ho an'ny vahoaka izay andray ny afatra. Dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Malaki 7, 17 ka hatramin'ny 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teninareo dia mahery mamely ahy, hoy Jehovah. Nefa hoy ianareo, inona no resakay nentinay namely anao? Tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana no nanompoana an'Andriamanitra. Ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika izay nasainy notandremana, sy tamin'ny nandehanantsika ny tafilamba fisaonana teo anatrehan'i Jehovah tompo maro. Ary ankehitriny, isika dia midera miprehare hoe sambatra. Eny, voaorina tsara izay nanao ratsy, sady efa nakafanan'Andriamanitra izy, nefa fanandositra ihany. Ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy miresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah ny aino ka nandre izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'i Jehovah sy izay mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehovah tompo maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanan'lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Fa indro, avy ny andro, mandory toy ny fatana fandoroana izy, ary ny prehare rehetra sy mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia hodorana azy ka dia andoro azy ny andro izay ho avy, hoy Jehovah tompo maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy, ary ho hitsahinareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenona eo ambony faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehovah tompo maro. Tsarovinareo ny lalàn'ny Mosesy mpanompoko izay nandodiko azy tao Horeba ny amin'ny Israely rehetra, dia ny didy sy ny fitsipika. Indro, izao aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo, dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehovah, ilay lehibe sady mahatahotra, ary izay ampodin'ny foniny iray ho amin'ny zanaka, ary ny foniny zanaka ho amin'ny rainy. Fandrao avy aho hamely ny tany amin'ny fandringanana. Lioka 2, 19:30 ka hatramin'ny 20:30.
Lioka toko faharoa andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanaka vavin'ny Fanuela, avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antom-panahy tokoa izy, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorian'ny Virginia azy, ary efa mpitondra tena tokony 720 taona, ary tsy niala teo an-kianjan'ny tempoly izy, fa nanompo tamin'ny fifadiakana sy ny fivavahana andro aman'alina. Ary no niditra tamin'izany ora izany izy, dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra niandra ny fanavotana tao Jerosalema. Romanina toko 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7:10. Fa fony tao amin'ny ovo isika dia ny filan'ny Iota izay noetsehiny lalàna no niasa tao amin'ny momba ny tenantsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay niazonana antsika, ka dia manompo amin'ny havaoza-panahy isika fa tsy amin'ny aelan-tsoratra. Inona ary no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany, kanefa tsy nahalala ny ota aho raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna nanao hoe aza mitsiriritra. Fa io didy io dia nentin'ny ota nampihesika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko. Fa maty ny ota raha tsy misy ny lalàna, ary izao dia velona tsy manan-dalàna fahiny. Fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota, ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao hahazoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy, ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina ny tsara. Koa ny tsara va ny nahafaty ahy? Sanatria izany, fa ny ota ny nahafaty ahy mba hiseho ota, fa ny tsara no nentiny nahafaty ahy mba ho tonga ota indrindra ny ota noho ny nataony ny lalàna. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana izao ry havako ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra ho antsika, ho fitsenantsika izany hafatr'Andriamanitra izany, dia andeha ataontsika ho mpitsanganana ny hira 7:12 andininy 7. Ny Fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Faly miarahaba ny masera MAMRE FJKM, ary ankehitriny ry havana ny afatra izay omeny Tompo antsika dia
ny lioka toko faharoa andiny fahaenina amin'ny telopolo hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Filazantsara araka ny lioka toko faharoa andiny fahaenina amin'ny telopolo hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo, ary natao ho antsika rehetra, ho an'ny fiangonana rehetra izany soratra masina izany. Koa raha hitondram-bavaka ny masera MAMRE sika, miresaka vehivavy izany. Fa eto ny soratra masina ihany koa ry havana, dia miresaka vehivavy, miresaka ny amin'ny mpaminany vavy anankiray atao hoe Ana. Ana izay izy ihany no mpaminany vavy, hany voaresaka ao amin'ny filazantsara. Ary dia lioka ihany koa, izy ihany no milaza ny amin'ny Ana. Ny fanena tamin'i Jesosy Kristy Ana. Nentiny Maria sy Josefa tao amin'ny tempoly, Jesosy Kristy rehefa feno 40 andro araka ny lalàna, ary dia nentina hatolotra ho an'ny tompo. Tamin'izany no nitondrana ny fanatitra ny zana-boromailala na domona roa, fa tsy tonga ho azy zany na kisendrasendra, fa tena nahoana no nifanena tamin'i Jesosy Kristy Ana tao. Efa fiainany ihany zany, ary andeha ry havana ho tarafitsika amin'izay nataony Ana, ny tena mpanompon'Andriamanitra, ny fanompony ny mpino. Isika moa FJKM amin'ity volana Oktobra ity dia manana ny lohahevitra hoe Havaozy ny fanompony fiangonana. Manao ahoana izany hoe fanompona zany? Voalohany indrindra ry havana, ny fanompona, ny tena fanompona dia fiainana fa tsy vondron-tavanandro. Fiainana io fa tsy vondron-tavanandro. Hitantsika avy hatrany eo amin'ny 9:40 sy ny 7:30, ny fiainany ihany. Vakitsika izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanaka vavy ny Fanoela, avy tamin'ny firenen'ny Asera. Efa antom-panahy tokoa izy, ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taoriana Virjina azy, ary dia mpitondra tena tokony ho 420 taona, ary tsy niala tao an-kiantsany tempoly izy, fa nanompo tamin'ny fifadin-kanina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ankoatra ny filazana hoe andro aman'alina, dia voalaza eto avokoa ny dingam-piainany Ana. Na teo amina Virjina azy, tovavy, na teo amin'ny fiainam-panambadiana, na tamin'ina manano tena azy. Teo ny mahatovavy azy, asongadiny eto ny hoe vehivavy avy amin'ny fokony Asera, iray tamin'ireo zanaky Jakoba moa zany. Asera iray tamin'ny ireo zanaky Jakoba 12 lahy, ary ny vehivavy avy amin'io firenena io dia tena vehivavy tsara tarehy, ary mazana no ampakariny mpanjaka na mpisorona ho vady. Tsara tarehy Ana, raha raisina avy amin'izany. Ary izany ry havana no mahatsikaiky mahita olona gaga be fa indray andro tokoa dia nisy masera nandalo, dia izao no nataony olona hoe ary tao tsara tarehy be nefa manao masera. Fa ny fahatsarana sy ny fahatanjahana mihitsy no tokony atolotra ho an'ny Tompo. Fa izy ihany koa dia vehivavy nanambady Ana, fa tsy voalaza eto moa hoe iza no vadiny Ana. Izy ihany koa dia vehivavy manano tena, izany hoe na dia niahany vatany aza, nandritry ny 420 taona izy eto, antitra tokoa, fa tena nametraka ny fiainany manontolo tamin'Andriamanitra. Eo anatrehan'izany indrindra ry havana, izany hoe mandritra ny taona ny ainany dia nanompo an'Andriamanitra izy, olo ny vavaka, olo ny fanompona. Ary amin'ny lioka moa dia hoe tena nitoetra mihitsy tao amin'ny tempoly izy. Ny toe-panahy Ana zany dia tena toe-panahy mampahatsiaro atsika any Ana izay reniny Samoela. Mitovy anarana izy ireo,
Ary ny anarana moa amin'ny Baiboly dia misy antony tokoa. Ny dikany hoe ana dia hoe soa na fahasoavana. Ny dikany hoe asera dia sambatra. Ary ny dikany hoe fanoela dia tavan'Andriamanitra. Raha raisina sy takarina avy amin'izany dia hoe olona sambatra ihana satria nahita fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra. Olona nanolotra ny fahatsarana ho an'Andriamanitra. Ary olona mahita fahasambarana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa tsy manao ny fanompoana ho toy ny asany terivozona. Tena faly amin'izany izy. Noho izany ry havana olona manolotra ny fiainany manontolo ho an'Andriamanitra. Tena vehivavy nanolo tena ho an'Andriamanitra ihany. Mifanohitra amin'izay hitantsika tamin'ny bokin'ny Malaki teo. Fa maro ny olona ny hevitra hoe ny fanompoana an'Andriamanitra dia fantaniana andro fotsiny. Dia tsy faly ny ankamaroan'izy ireo. Tsy faly ny olona tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra ka izany nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe nahatonga ny mpaminany ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ana dia nanao ny fanompoana ho fiainany mihitsy. Tena aina ny fetra. Hitantsika moa Simeona eo aloha eo fa tena samy antom-panahy izy ireo. Aina ny fetra eo amin'ny fanompoana. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ny tena fanompoana ary dia izao. Tsy voafetra ny trangam-piainana, na ny fotoana, na ny zava-misy, ny fahasairanana izay ataon'ny olona fialana amin'ny asan'Andriamanitra. Ny tena mpanompon'Andriamanitra, ny tena toetra ny mpino dia tsy mba mpino mivadibadika toa lelamay. Mbetika hita amin'ny fanompoana, mbetika tsy hita intsony. Ary misy ny olona mafana fo amboalohany. Amin'ny fotoana izay anokanana azy amin'ny andraikitra ny antsony tompo azy dia toy ny hiakatra velona any an-danitra. Fa iny ny fotoana idirany farany ny fiangonana dia tsy tintsony izy. Mampalahelo ny tompo izany. Ka tsy mba izany mihitsy no atao hoe asa fanompoana ry havana. Ny mpino dia olona tafatombona tsara, tsy mierikerika, ary olona izay tamana amin'izany fanompoana izany. Miorena tsara, aza miova. Rehefa manompo ry havana dia manompo. Miaritra, maharitra. Ary izany dia efa fiainan'ny masera MAMRE FJKM. Tsy moramora izany hoe 10 taona no iofanana, izay vao tokanana ho masera. Dia mampahery anareo masera MAMRE hatrany amin'ny fiaraha-miaina ambavaka. Tsy moramora izany, olona samy hafa kanefa nataony tompo miombona amin'ny zara fanompoana. Dia mahereza hatrany ary fianarana ho antsika izao nataony ana izao. Eny ho antsika fiangonana rehetra ihany koa. Eto moa samy nahita ny Jesosy na Simeona eo amin'ny 520 na ana. Fa ny mahasamy hafa azy ry havana dia ny fijery na ny toetra ny lehilahy sy ny vehivavy teo amin'ny tontolo jiosy moa dia samy hafa mihitsy izany. Nanambarany liokazy eto i Simeona dia tena misy mihitsy izay lahateny nataony. Hoy Simeona hoe tompo ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao ao fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Fa ana eto tsisy lahateny nataony mihitsy eto. Ary tsy mba toa ny Simeona kanefa ry havana na izany na tsy izany dia izao. Tsy hoe tsinotsinona izay nataony ana, fa tena nisy asa lehibe mihitsy nataony. Fijoroana vavolombelona nataony, fitoriana nataony ary izany ny fizarana faharoa. Ny voalohany hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra, ny fanompoana dia fiainana fa tsy vonjy-tavanandro. Fa ny faharoa dia ny hoe ny tena fanompoana dia izao. Fitoriana ny famonjen'Andriamanitra. Fitoriana ny famonjen'Andriamanitra. Iarahantsika rehetra mamaky ny 5:30 manao hoe ary no niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra n'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana tao Jerosalema. Tsy niazona mihitsy, niazona ho azy irery ny vaovao mahafaly izay hitany ana,
fa rehefa tanteraka ny teny fikasana izay nomeny ela amampaminany azy dia nilaza izany tamin'izay niandry sy nanam-po ny ahatongavany mpamonjy ny Mesia izy. Tamin'izany moa dia nandrandraina fatratra ny hoe Mesia ho mpamonjy ny vahoaka. Teto nanambara Jesosy Tompo tamin'izay rehetra nambarany tamin'izay rehetra nandre izany zava-niseho izany fa tonga ny mpamonjy mpanavitra tao Jerosalema. Noho izany ry havana, nanerany ana mihitsy, naneriny fony, azo tsapaitanana, tsy andrasana intsony izany mpamonjy izany. Eny fa na dia mbola zaza Jesosy no hitany teo, tsy honono intsony izany. Fa ny olona rehefa tena mino an'Andriamanitra dia izao manaiky avy hatrany izay ambaran'Andriamanitra, ambarany soratra masina hatry ny elatra amin'ny faminaniana ela, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Natoky avy hatrany ary nino izany ihany, ary nizara fa tsy namino izany ho an'ny tenany samy rery. Namaly vavaka tokoa ny Tompo, hana ny vavaka ny ahatongavany Samoela, fa ity mpaminany vavy ity koa ny vavaka ny ahatongavany Mesia, ka dia tanteraka izy izao, velom-pisaorana an'Andriamanitra izy, ary namelona fanantenan'reto vahoaka izay miandry fanavotana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, isika fiangonana no mpaminany ankehitriny. Ny fahazazan'i Jesosy Kristy no hitaniana, nambarany avy hatrany no toriany Jesosy tamin'ny milavonjy. Fa isika efa nahita ny asa mpamonjena rehetra izay nataon'i Jesosy Kristy teto an-tany. Voarakitra tsara ao amin'ny soratra masina izany. Koa isika ry havana no tena tomina anao tahaka izany koa. Hitory tsy akitsahatra. Paoly apôstôly rehefa nanafatra ny Timoty zanany teny hoe tanterao ny fanomponao. Tsy hoe mitory ihany, fa ataovy mahatsapa mihitsy ny olona ny famonjen'i Jesosy Kristy. Tafapaka any amin'ny vahoaka mihitsy izany Jesosy Kristy tonga ho mpamonjy izao tontolo izao. Jesosy Kristy dia laza tamin'ireo mpianany izay nalahelo no hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Noho izany ny tena mpino havana dia mitory fanantenana, tsy mba olona mpanan-kivy olona na olona mitantara lava ny zavatsarotra izay hita eto amin'izao fiainana izao, fa olona mpamelombelona ny fanantenana. Izany no asan'ny fiangonana, ary dia tanterahintsika izany. Aoka izay ny fitiavan-tena, aoka izay ny fombafombam-pivavahana izay misy avoan-danitra fotsiny, fa tsy tafapaka any amin'ny vahoaka. Izany ry havana no asantsika, ary izany no mila hiavaoza ny fiangonana ankehitriny hoe manao ahoana izany fanomponim-pino izany. Tena hitan'ny olona ve? Hitan'izay mifanena amintsika ve? Jesosy Kristy mpamonjy, azo iainany ve? Na dia ao anatin'izao fiainana sarotra dia sarotra izao. Noho izany mbola misy ny antenaina, dia ny hafahantsika rehetra mitory ny filazantsara velona ka tafapaka any amin'ireo mila vonjy. Dia ny Tompo no ampahery antsika rehetra amin'izany asa fitoriana izany, fa ny hamonto filazantsara, ny filazantsara ny Madagasikara no andraikitra miandry antsika fiangonana. Raha fitinina ry havana ny voalaza, ny tena mpanompon'Andriamanitra, ny tena fanomponan'Andriamanitra dia izao fiainana fa tsy vonjy tavanandro. Ary ny tena fanomponan'Andriamanitra dia fitoriana ny asa mpamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Ho tanteraka amintsika fiangonana izany, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Iomina mivavaka fisaorana sy fangatahana isika riavana, vavaka isika. Misaotranao izahay ry Andriamanitra rainay eo, satria nampahatserovinao anay indray tamin'ny alalan'ny afatra nentin'ny mpanomponao, fa ny fanompona izay andrasanao aminay dia fanompona mandritra ny fiainanay manontolo, fa tsy zavatra voavonjy davanandro fotsiny. Misaotranao izahay fa ny androm-piainanay rehetra ny tianao, mba azonay manompo anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa. Ary amin'izany fanompona izany dia mba hitory ny famonjenao izahay, mba hitondra fanantenana ho an'ny vahoakanao izay mila vonjy rahateo, ary ny fijoroanay ho vavolombelonao dia tianao mba anehoanay fa ianao dia Andriamanitra tianay, ary Andriamanitra tia ny ahazonay manambara izany fitiavanao izany sy ny famindramponao amin'ny olonao. Misaotranao izay Tompo noho ny alahady izay natokana ho an'ny MAMRE. Misaotranao izahay no ireo mpanomponao izay afaka manompo anao amin'ny androm-piainany rehetra, ary mijoro vavolombelona izany ireto masera ireto. Ao anatin'ny fiangonanao Jesosy Kristy, ny fiangonanao izay entinay ambavaka koa, mba ho fiangonana sady fanasina no fahazavana izao tontolo izao. Fiangonana izay tsy hanomezana tsiny ny anaranao masina sanatry ny vava, fa hanomezana voninahitra kosa izany anaranao masina izany. Dia entinay ambavaka ny tompon'andraikitra samihafa ato anatin'izany fiangonanao izany, ka mivavaka izahay ho an'ny filohan'ny FTV-FJKM sy ireo mpiara-miasa aminy, ary ny mpiandraikitra fohy be izay ivory manomboka raha ampitso. Andriamanitra rainay eo, ny fanahinao masina no hitarika azy ireo, ka ny zavatra rehetra izay hodiniana dia mba avy aminao anie no ahazahoany mandray izay fanapahan-kevitra mahasoa ny fiangonanao. Mivavaka izahay ho amin'ny vinan'ny fiangonanao dia ny amoto ny filazantsara izany fiangonana izany, ka izany no anova ny tantara ny fiangonana, ny tantara ny tsirairay avy, satria rehefa ao aminao izahay
dia olona izay vaovao isan'andro satria ianao no manavao anay. Dia mivavaka koa izahay Andriamanitra ho an'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara rehetra izay tanterahin'ireo sampanasa ary asa atao anatin'ny fiangonana. Ary amin'ity Alahady manokana izay ho an'ny hitondrana ambavaka ny masera MAMRE FJKM izao dia mitrotro ambavaka manokana ireo masera rehetra izahay. Ary mivavaka koa izahay Tompo mba hisy ny olona andray ny antsonao ary rotsaka amin'izany mahamasera izany raha sitraponao, ka dia mba hitomboisa izy ireo anatanteraka ny asa izay anrahanao azy. Fa tsy adinonay Tompo ny mivavaka ho an'ny firenenay, mivavaka ho an'ireo olona isan-karazany atao anatin'izany firenena izany, ny mpitondranay, ny vahoaka entiny, ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga. Andriamanitra rainay mba atahotra anao anie ny vahoaka malagasy, iverina aminao anie ireo izay efa mialaka tomanadino anao lay Andriamanitra izay tompony sy mpikarakara azy. Entinay ambavaka eo aminao ny tsirairay avy Tompo, ao ireo sahirana amin'izao fotoana izao, ao ireo anatin'ny tsy fahasalamana, ao ireo manadino, fa ao aminao Andriamanitra ihany no ahitany izao firenena izao fahasambarana. Dia nivavakay Tompo dia tianay ny miompona amin'ilay vavaka efa nampianarinao Jesosy Kristy, manao hoe rainay izay milanitra, ao masina mianaranao, tonga reny fahasakanao, atao ny sitraponao iketratsarana ny Andriamanitra, eo anay fiananay, anomenany iray, ary amin'anay izay mety taminay, azatonanay avavakana, famanafahany amin'azy, fanao mankakasy sy mety, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha isika riavako hijoro vavolombelon'ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanononantsika ny fanekam-pinoana kristiana iraisantsika amin'ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao, eo mpitsanganana no anaovantsika izany. Nino an'Andriamanitra izay tsatompo anao an-danitra sy ny tany ao, ary nino an'i Jesosy Kristy zanakay toton'isika, izay tontolona tamin'ny maso, nateraka manifitsiny, izarana anao tototratra, nomona an'Israely, mahakalery, midina tarefiansy, izarana amata amin'ny fapely, miaratra amin'anatra, mipetraka amin'Andriamanitra Jesosy, afaka mipetraka isika. Izao isika riavana dia tonga amin'ny asa vavolombelona hitondrany ray aman-dreny izay mpanolontsaina ny MAMRE, ny afatra avy amin'ny MAMRE amin'izao Alahady natokany Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, hitondrana ambavaka ny MAMRE izao. Izy dia ray aman-dreninay efa hatramin'izay tahatrany amin'ny fanompoan'ny communauté, dia hatramin'izao izy mbola miaraka aminay foana, dia izy no andeha hitondra ny afatra. Mialohan'ny afatra riavana
dia tsara ihany ny mampahafantatra ny amin'ny MAMRE satria misy mihevitra hoe tsy misy ny masera protestanta fa katolika ihany ny misy masera kanefany dia arak'izao hitantsika izao ary araka ny fahafantarantsika ny ao anatin'ny fiangonantsika dia misy ny atao hoe MAMRE ka ny MAMRE dia tsy fanafoizan-teny akory fa MAMRE dia teny ao anatin'ny baiboly misy anaran'olona ao hoe MAMRE ao amin'ny Genesis 4:7-20 ary anara-tany koa ny hoe MAMRE ao amin'ny Genesis 7:20 dia ahitantsika ny nanorena ny Abrahama altara izay nahazony nanao fanatitra tamin'izany toerana izany ary ny tena milaza betsaka koa ny amin'ny MAMRE dia ao amin'ny Genesis 9:20 izany dia toerana izay nisehon'ny anjely anankitelo tamin'ny Abrahama ary niazakazaka Abrahama ny ankoka sy ny angavy tamin'ireo olona toy ny olona anjely ireo mba hiantrano ao aminy ary anaiky ny fikarakarana izay atolony ary voalaza amin'ny famaranana n'izany Genesis 9:20 izany ery amin'ny 9:40 ny filazan'ireo anjely tamin'ny Abrahama ny teny pahasoavana izay nampanantenain'Andriamanitra azy dia ny hiterahany Sara vadiny zazalahy momba Sara kanefa dia nampanantenain'ny anjely ny nambarany anjely fa hiteraka zazalahy izy dia ny MAMRE ankehitriny amin'izao misy antsika izao dia izao toerana izay misy fiarah-miaina ambavaka toerana ionan'ireo masera amin'Andriamanitra ary iainony tsy mijanona ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teny pahasoavan'Andriamanitra tsy izany ihany fa toerana izay karakarana koa ireo vahiny izay trotraky ny dia lavitra amin'izao fiainana izao ary andraisan'izy ireo indray ny hery vaovao ny MAMRE ny foibeny dia eny ambavady mitafo kanefany manana toerana telo ny MAMRE FJKM dia any ambavady mitafo misy trano roa misy ny toerana ny trano antsoina hoe Moria sy Peniel ary izany dia toeram-piofanana sy fandraisam-bahiny dia misy ny Oreba izay fantatsika aty Ambohinaorina izay misy toerana fisindana sy fandraisam-bahiny ary dia irina indrindra mba ho fantatry ny olona ary isika izay manatrika izao fanompoan'ny izao dia mba irinako ampahafantatra ny olona ny amin'izany MAMRE izany fa tsy zavatra maivamaivana akory izany fa zavatra sarobidy tokoa ato anatin'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Koa ny afatra riavana dia izao. Voalohany manona fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra izay miara misaotra sy mideran'Andriamanitra amin'izao Alahady ny MAMRE izao. Dia faly miarabantsika rehetra ny masera MAMRE sy ny komity izay miara-miasa amin'ny MAMRE ary mitondra ambavaka ny fikambanana ny isika rehetra satria andro manokana izay natao ho an'ny MAMRE fiarah-miaina ambavaka MAMRE izao andro izao dia manararoatra koa izahay manao antso ho an'ireo vehivavy rehetra izay antsoin'Andriamanitra bitsihan'Andriamanitra ary mety misalasala dia indraindray mieritreritra hoe anao masera any amin'ny katolika fa misy izao masera MAMRE izao ka rehefa mandray ny antso manokana ny zanatsika ny avatsika ho amin'ny fiainan'ny masera dia tsy salasala izy ireny anatona ny fikambanana na anatona ny foibe FJKM antany ny dinidinika rehetra toy izao raha fitinina ny fepetra samihafa anomboana ny fifandraisana
vehivavy salamo, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Vehivavy manana antso ho amin'ny tsy fanambadiana, ho amin'ny fiainam-bavaka, ho amin'ny fiaraha-miaina. Mpandray mifanasan'ny tompo eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 taona, ary nandalo kilasy fahasivy 3e farafahakeliny, ny mihoatra tsy ferana izany. Eto mpamarana ry havana dia tsy hainay tsy hisotra sy hankasitraka ny fiangonana, ny mpitandrina sy ny birao-piangonana ary ny dekôna sy ny fiangonana manontolo eto Ambohinaorina noho izao fandraisana ny fanompoan'ny izay orea manerana ny Madagasikara sy izao tontolo izao mihitsy aza momba izao Alahady ny MAMRE izao. Dia misaotra manokana koa ny ekipan'ny FTV miaraka amin'reto olona izay mikarakara izay ahatomombana ny fampitana izao fanompoam-pivavahana izao amin'ity Alahady ity any amin'ny fahitalavitra isan-karazany. Dia mankasitraka sy mankatelina ary ho an'Andriamanitra ery ihany anie ny voninahitra amin'izay rehetra ataontsika amin'ity Alahady ny MAMRE ity. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko. Isaorantsika ny ray aman-drenintsika izay nitondra tamintsika ny amin'izay tsara ho fantatra ny amin'ny MAMRE sy nanao ny teny fanentanana. Izao ry havako isika rehetra no andeha hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra. Mandritra izany dia anatanteraka ny fanompoany ny 𝙃𝙤𝙀𝙀. Sanati, na tempo la
Miaraka hitsangana isika hanolotra ny fanatitra. Isika ry havako tonga amin'ny fotoana amaranana izao fanompoampivavahana izao isika mialohany tsodrano dia atao ny hira voalahatra firana fanampy ny 112 aorian'ny tsodrano kosa dia ny 12. Raiso ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompontsika manao hoe
Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie. Ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra raha in Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Isika hanao vavaka mangina. Dia ho an'Andriamanitra irery eny ny voninahitra amin'ny anaran'ilay